Salam Madolyo, Salam Maisikya. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus walked. When Jesus walked. Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Yeah. He taught me to and we rejoice oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah, when Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Anybody know what I'm talking about? Yeah. Come on. He taught me to fight with. When Jesus walked, when Jesus walked, when Jesus walked, when Jesus walked, when my Jesus walked, when Jesus walked, he washed my sins away. I told you about a happy day. One more time, say, he taught me how. Oh, he taught me how to and he told me how to live. Every day. Stay right here. Formula pangutangnya, pangutangnya, why now? Ina matang
Bien, Jara.
Faly miarahaba antsika amin'ny zao harivariva tsy hoe mitatao vovonana intsony fa efa alina izao ary raha any aminareo any zao mafana any Madagasikara dia aty aminay aty de tena androany zao dia -5 vao maraina nandeha niasa -7 tsy lanezy intsony ny ao ivelany eo fa efa tena glasy tanteraka zany ary raha tsy mitandrina dia vakiandrona eny amin'ny arabe amin'ny fitondrana fiara eny. Nangatsiaka tokoa tamin'ity herinandro ity satria tena zay vao nilatsaka da tena ao anatin'ny tena hoe periodiny tena hoe hiver tanteraka aty Frantsa amin'izao fotoana izao ary mamirifiry ny antsika. Tsy torak'izay nefa ny any Madagasikara fa mafanafana ny politika ary noho izany rehetra izany no mahatonga antsika foana hoe ilaintsika ny tari-dalana amin'ny alalan'ny tantrantsika sy ny fanazavana ny vaovao rehetra izay lehibe ka hifatoka tsara ao anatin'ny sain'ny malagasy hoe izany no marina ka mila fasahiana, mila fahazotoana ihany koa manaraka sy manadiady ao anatin'ny resaka izay mivoaka eto ary manadiady amin'ny saina tsy miangatra. Tena hoe amin'ny saina tsy miangatra mihitsy zany ny fanadihadiana ataonao fa raha vao ohatra ianao misy partialité kely fotsiny na misy fiangarana kely fotsiny dia tsy ho eto mihitsy no tokony fandarana hatrehanao satria mety misy olona topoinao voapala-tampoka eto ary mety mahita faisana mihitsy izy eto satria ny eto dia tsy natao handeha hanambitamby nandeha hanafosafo mpanao politika na iza izy na iza. Zay zany ny amin'iny aloha. Ka dia ny fandaharantsika androany dia mizara anaky efatra lehibe mihitsy hoe ny voalohany zany amin'ny tantarantsika dia ireto mpanao politika sadasada manomboka misehoseho manko izy ireo. De faharoa ny resaka ny famonoana ny andriamatoa ny colonel Richard Ratsimandava tamin'izany andro manome point de vue kely amin'iny par rapport amin'ny zavatra nitranga. De ny fahatelo sady farany dia momba ny vaovao na ny momba ny fandehan-draharaha any Afrique du Sud. Somary menamena kely ny masoko fa reraka ary reto satria be dia be ny dossier tsy maintsy mivakiana, ny asa koa tsy maintsy atao sy ny karazany de sahirana ary tena tsy afenina fa tena manakaiky ny surmenage raha zao no mitohy satria tsy miala amin'ny écran mihitsy ny maso de tena sahirana tanteraka amin'le volume be dia be ny ateviny dossier tsy maintsy vakiana. Ok are, ndao tsika ampide no nitsotsika ny ahoana no firazan'ny titre amin'ny teny malagasy ny lohateny nitondrantsika n'ity fandaharana ity satria dia tena miendrikodiarana tokoa Andriamanitra ary andro tsara, andro fety ny andro anio sy ny andro rapitso ho anahy manokana, ireo mpiara-mitolona amiko amin'ny akama, ireo mpanaraka anahy nareo reo zany manaraka anahy eto amin'ity fandaharana ity, ny vahoaka malagasy izay miandrandra zavatra ary miandrandra fanafaizana an'ity fitondrana ity ka na havaiza izy na havaiza de mety amin'ny vahoaka malagasy daholo. Alohan'izany aloha araky ny fanaontsika de andaontsika mba hiara tsy hoe mba fa entintsika mbavaka araky ny nanombohantsika azy foana ny zavatra izay ataontsika apetrakantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra, ny idiran'Andriamanitra tsika hisaotran'Andriamanitra daholo. Dahoary.
Aza misy manoratra tsony aloha. Ajanony ny soratra. Davareo. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko. Tsy mahavita ny azy afaka manoratra amin'izay a. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Tiao bitului tuantanano bifianaku Yandioniait rufanirinaw isir mamikyu Pitira Biturue Tuantanano Bifianaku Yandioniait Rufanirinaw Isir Amiku Avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Simbi fiainako, utuini fana, titraveluna, ruduficuris, reufikiasa, tumpoa pita, watana, avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, Jesosy io. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Zay a. Rehefa tonga amin'izany stade zany ianao a, dia efa tadio fa akaiky ny fahendrena, ary efa ao anatinao ny fahendrena. Tsisy olona izay tsy diso tamin'ny fiainany manontolo fa rehefa
tonga ny fotoana hoe ity amin'izay ny lalana dia raisinao io lalana io ary indrindrindrindra fa hoe menanao le zavatra, nomena vocation ianao, nomen'Andriamanitra talenta ianao ampiasainao amin'ny zavatra ataonao. Fantany ianao fa tsy handrisy fanantenana azy ary tsy hanala-baraka azy, dia raisinao ny lalana ary mitojo ianao amin'ny zavatra tokony atao mahitsy sy tsara ho an'ny vahoaka, ho an'ny ory, ho an'ny malahelo. Hiditra amin'ny resaka mpanao politika sadasady tsika, satria manomboka maromaro izy ireo, manomboka mipoipoitra izy ireo rehefa tany amin'ny pièce de musée rehetra tany, rehefa nangina nandritra ny fotoana maromaro, satria niadana, nahazo toerana, mipetraka tsara sy nisolitika tsara teo amin'ny pouvoir, manana tomobile ministériel, manana 4x4, manana garde du corps, manana olona irakirahana, manana corruption, manana business, manana an'ity rehetra ity, ka rehefa tsy eo amin'ny pouvoir marary mihitsy manko. Tsara ho fantatritsika fa ny mpanao politika dia marary rehefa ilaoza amin'ny fahefana. Maromaro izy ireo no mipoitra amin'izao fotoana izao fa dia anjaranareo fotsiny no mahita hoe iza izany sy ny karazany. Fomba fitenin'izy ireny ny hoe tsy mila toerana. Nefany hatrany amin'ny fisolokiana diplôma, hatrany amin'ny fisolokiana fianarana vita ataon'izy ireny. Tsy te hanonona anarana androany satria misy mazavatra hoe efa mba misy évolution kely azo jerena amin'ny fivoaran'ny sasany. Hoe mba io fa miteny mamoaka ny ampamoaka, ary raha tamin'izany andro tsika namoaka an'izany ampamoaka tamin'ny resaka rehetra izay mivoaka tato ato izay, ry zalahy nihaino fotsiny ny enregistré, rehefa hitany fa azo atao amin'izay satria efa manomboka amin'ny pararehetra ilay fanjakana, dia izay ry zalahy vao mipoitra ary manomboka miteny amin'izay. Izay izy voasahy ary manomboka makeny amin'ny aina aman-jery amin'izay, mambabo ny fon'ny vahoaka ary andeha hanambaka ny vahoaka. Zavatra tsy tokony adinon'ny vahoaka dia izao: ireny karazan'olona mpanao politika ireny dia rehefa ilégitime ny zavatra tenenina izy na ny zavatra mahavoadona azy, dia ianao vahoaka no antsony sy teneniny. Ary amin'izay fotoana izay dia any ery ny manambitamby ianao, mitsoraka vetivety ny 25 000, ny 50 000, ny 100 000, ny 200 000 sy ny 250 000. Ny menaka sy ny vary ary ny labozia sy ny savony. Fa rehefa tonga amin'ny fitoerana izy, mahazo seza izy, ka tsy handra hitany eo an-dalantsara eo ianao dia miala tsiny hozy izy fa maika andeha hivory. Verena rapitso, monsieur le ministre, zany avy any Tamatavy ny tonga aty, tsy maintsy rapitso aho dia miverina e. Raha tena mila ahy ianao dia andrasa rapitso aho e. Talohan'izay fotoana rehetra iny nefa ngia minisitra, dia inona ny zavatra ataony ngia minisitra? Manatona midina eny an-dalambe, mandeha mety tsena, fandray mijery ny tsena, mijery anareo vahoaka, mandray anareo vahoaka sy ny karazany aho, mandeha mivavaka, fandray amin'ny mpiangona, ary tena tsotra, faran'izay tsotra. Fa rehefa lany minisitra izy dia tsy manaiky izy raha tsy mipetraka ery amin'ny devant ery, ao am-piangonana. Moa vavatra hoe ohatran'ny misy plasy réservé ngia minisitra ao am-piangonana. Ary ny manahirana raha amin'ny zavatra ohatr'izany dia na ny fanapahan-kevitra ao am-piangonana ara dia tsy maintsy influencer ngia minisitra. Ny manahirana ara dia ny fanapahan-kevitra amin'ny fiangonana dia tsy maintsy influencer ngia président.
Zany hoe ny zavatra tiako hazavaina amintsika zany de zao manomboka mipopotra satria fantatry ry zalahy fa akaiky ny ora. Akaiky ny ora ary akaiky ny fampitehan'ny akaiky ny fahalaniny ny paiso akady. Raha ohatra fotsiny zao tsika tsy teny afa-tsy ny anankiray izay, tena sahany no miteny hoe tsy anisan'ny concevoir ny 7 février izy, tsy anisan'ny concevoir ny lundi noir izy, nefa na izaho zao ary malala fa izy anisan'ny tompon'andraikitra nanara-maso ny hetsika tany Tamatavy ary anisan'ny niakatra ihany koa izy satria rehefa raikitra ny akitsaoka ny 7 février ny lundi noir ny teneko hoe nanaraka ny opération tany Tamatavy fa rehefa tonga ny 7 février raikitra ny akitsaoka ka rehefa teo amin'ny 13 mai daholo rahalahy de mbola misy sary any souvenir an'io rangahy io so ihany fa voatahiriko hoe tia ny sarinao rehefa avy mitsoaka avy eny ambonitr'orohatra ny 7 février ary tia ny zavatra nolazainao tamin'izay andro zay, mbola ananako izay sary zay. Ny tiako lazaina de zao ireto mpanao politika sadasada de manahirana ary tena manahirana satria raha ohatra koa raha hoe hitarina kely ity asa ataoko eto ity de tsy ananako namana ary tsy ananako havana. Averiko, tsy ananako namana ary tsy ananako havana. Tompon'andraikitra tamin'ny fahatongavan'izany fanampozinana amin'ny malagasy, ahatongavan'izany andro Rajoelina eo amin'ny fitondran'izany, ireo mpanao politika miseho sy manadio tava amin'izao fotoan'izao. Tompon'andraikitra ary tena tompon'andraikitra tontolo. Efa nanapaka ny collectif des candidats. Nisy candidat anankiray tonga avy any mercenaire fantatry ny olona zao fantatry ny olona zao fa ilay TPE de tsy nanaiky io fa niazakazaka izy ny tonga farany teo ary kita hoe anala baraka angalana baraka amin'ny dadatoany de sahany no miteny fa raharaham-pirenena io na de hoe andeha hampiditra an'ilay malagasy any amin'ny loza aza. Miteny valeur koa io tovolahy io hoe manaja ny sotoavina rehetra sy maromaro kanefa ny sotoavina voalohany tsy najainy dia ny voalohany ny fanonganam-panjakana, faharoa ny tsy fanarahana ny hevitry ny olon-dehibe fa mitsefatsefaka amin'ity baka plus 2 années ny cumul zany satria ny double première année voaterin'ny sy exilé tamin'ny Maurice vao nahazo baka fa tsy nahazo baka teto Madagasikara. Par rapport amin'ity olona anankiray kranina manana an'izany atao hoe sens de l'état ity tovolahy anankiray tsy hita hoe ahoana sahako ny manao défi ary tena ataoko défi eto mihitsy ho tononoko ny anaran'ilay rangahy zay manko indray andro any hoe avoa eo ny diplôme an-drangah zay lazaina fa nanao maty fi na hoe maty appliqué fa tena sahako miteny amintsika malagasy fa ny olona hoe tsy haiko ny voafitany tamin'izany. Ny olona manko rehefa miara lehibe de mifankalala hoe zao mba fianarana vitan'ity, zao ny fianarana tsy vitan'ity. Sotoavina anankiray ny fankatoavana ny tenin'ny ray aman-dreny
Na dia niteny ary tabera tamin'izany hoe ianao ve mba mieritreritra ary tovolahy ny dadatoanao ary rehefa niteny efa nanao expose teo dia sahanao ve ny mamaly apahy be maso ny dadatoanao? Tsy ahoako izany ozy izy, tsy problemako izany. Io tovolahy io dia tsisy etady aminy io, même si raha ohatra izy hoe io zao manko hiataka amin'ny Andry Rajoelina izy. Hiataka amin'ny Andry Rajoelina izy satria nahoana? Donga ara-vatomanga mafy tany amin'ny vazana iny mihitsy amin'io resaka letsia io. Mipepipepy ary tena fanina tanteraka. Izany hoe mipetraka eo ambonin'ilay baïonnette ny rangitiny izy raha ny tena marina. Ozy Mamy Ravatomanga tia ny baïonnette dia mipetraha eo. Dia mba azonareo an-tsaina ve izany? Mbola nanohana ny rangahy izy ny deuxième tour. Nahatonga ny rangahy io izy tamin'ny 2009 amin'ny fanonganam-panjakana. Tamin'ny nandeha ve ny exportation massive potika daholo ny Alatsinanana hatrany amin'ny Sava, Marantreta, Antalahy, amin'ny nord-est rehetra iny. Mba nahenonao ve io rangahy io hoe teny anankiray? Nahenontsika ve io rangahy io tamin'izany androany hoe ajanony ny fanampotehana sy ny fanapahana azo aty amin'ny Alatsinanana? Tsy naheno an'izany tsika. Fa zao amin'izao fotoan'izao hoe tena tratran'le io business e. Business ny Endralà ao, business ny Vany ao, samy manao zay saim-patana ao, zay mafy be ihany ny tompon'ny ringy. Ohatran'izany ny natao tamin'ny 2009 mba nisy miteny, mba miteny ve rangahy tamin'izany androany hoe mba avelao kosa mba hisokatra ny orinasa Andravalomanana, mba avelao mba handefa initiative locale ireny malagasy mba manana. Tsy nisy, tsy nahenao an'izany tsika. Bois de rose tapaka daholo ny Alatsinanana, tsy nahenao an'izany zay toko. Fa satria raha misy tamin'izany tao anatin'ny gouvernement. Any amin'izany atao hoe business zany dia ny herin'ny matanjaka ihany no arahana. Ka rehefa faible ianao, ny adalanao no te hiditra tao anatin'izany atao hoe monde politique, faible ianao amin'izao fotoan'izao na député aza. Il est évident que Mamy Ravatomanga ny mafy amin'izao dia zay tiany atao ary ianao koa no nametraka azy tao, adalanao io. Fa tsy hoe voy ianao androany dia manao sadasady eo ianao dia lasa ianao mistyle ery amin'ny télé ery. Dia miteny ianao hoe ny vahoaka azafady ramose. Allô nuancena kely le hoe vahoaka dia amin'izay te hafany ery rehefa miteny hoe Mamy Ravatomanga. Fa taiza ianao tao anatin'ny roa taona zay no mipetafanay an'izany Mamy Ravatomanga zany, tsy tenao. Tsy tenao. Nanomboka tany amin'ny 2009 zay no mipetaka an'izany. Tsy tenao. Fa rehefa nalaina Ravatomanga ny sotro eny am-pelatananao, hinananao sakafo, teo anao vao tonga antsany hoe oay le aza gravy ty. Dia any ianao vao matsapa amin'ny vahoaka. Ramose, le vahoaka efa tsy dupy intsony e. Tsy hoe vendrana intsony le vahoaka, ny olona vitsivitsy nitehaka anao teo no vitanao no manambaka azy. Izany hoe mba hisian'ile hoe légitimité amin'ny zavatra teneninao dia misy olona mitehaka. Les moutons de Panurge zareo. Marina fa tena anjaka ny Mamy Ravatomanga ny letsia, anjaka ny Mamy Ravatomanga ny Vany. Fa zao, à la différence ny olona hafa, ianao no nametraka sy nanamafy fototra
Ny fisinja mamy raha vatomanga zany. De androany ve anao viteny hoe rivaoako te mody manao tsara endrika eo, te mody za tsy mila toerana. Oay le aza. De qui se moque-t-on? Fitediavanao toerana ohatra mitady volamena. Oui. Raha nisy oaka raha ny teny fotsiny ianao, iny ray mandeha tao anatin'ny fiainanao de crédible ianao. Hoe sokafo kosa rangahy, ny orinasa Ngara Valomanana, fa tsy niteny an'izany ianao na iny ray mandeha azy. Vao mainka azy ianao faly. Vao mainka ianao faly ny tapahana ny bois de rose tany amin'iny sisiny Madagasikara iny. Miaraka mihinana ny silitika atao daholo nareo menakavy. Androany ny paosy ny vilian'ny malagasy efa nanomboka ela Ramose no nirimbina ny Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Ny vola tao am-paosin'ny malagasy efa ela niena no vidiny entana ampiakarina miakatra isan'andro. Tsy niteny an'izany ianao nanomboka tany amin'ny 2009 fa ny parady nataonao amin'iren'le finanana sy fety zomahariva any amin'ny skandale tamin'izany mbola misokatra. Fizarana boke ho an'ny tovovavy tanora mba hitan'ny olona daholo ne zany e. Ahoana ary zany? Ahoana ary inona zany ataon'ny ery zany? Ao koa reo mpanao politika sadasada. Tamin'izany andro nisy ino izy teo? Candidat. Nilatsaka le ry à la différence ny tenako. On m'avait exclu. Tena tonga de nahisaka fotsiny zao. Fa tao reo miparticiper de nahazo an'itony le 1% na 0,. De nanohana candidat anankiray izy tamin'ny deuxième tour. De fisain'ny olona fotsiny moa izy tamin'izany hoe ngiapaka sary, photographe. Zany hoe deux candidats à la présidentielle, il est devenu le photographe d'un autre candidat sans que personne ne l'invite à le faire. Mais il l'a fait par sa propre volonté. Pakasary, nga photographe natondra lahanarana. Tonga ny nomination amin'ny gouvernement sady tsy niconsultena izy no tsy tafiditra parmi an'ireo candidat nanohana an'ilay filoham-pirenena tamin'izany fa fambaraka. Tabataba ary tezitra ary tsy faly ny an'olona. Fa nilamina teny ihany satria ilaina koa ny calme satria ny tena 0,%. Mpanao politika sadasada satria lasa maro zany ny mpanao politika amin'izao fotoan'izao lasa tapitapoka lasa mpanao gazety. Lasa mpanao gazety, manoratra amin'ny Facebook, lasa mpanadiady, solokilokiny sy litilitika ery. Efa nitantaraiko teto ny raketa nataon'izany olona zany. Omeo 50 millions de ataoko milamina ny 50 millions ariary. De ataoko milamina ny aferanao. De mifanoratra lava be amin'ny messenger. Ananako proof zany a. Tsy miteniteny foana eto. Satria men'le olona ny taraina. Ety Monsieur Fleury mba resao kely fa ty olona ty manao chantage anahy, manao menace anahy.
dia mahazo menace ilay olona. Ianao arrêté compact ianao, raha izao. Ny dossier anao mamay be, 50 millions ariary io. Dia manoratra amin'ny Facebook, dia milaza nyity atsangatsanganorana rehetra ty. Zaho a, rehefa niteny le ary amin'ny ilany hoe 36 millions, ka rehefa midémontrena ilay izy amin'ny alalan'ny poids-n'le vola sy ny zavatra teknika, dia naroso le boy anankiray hoe 200 000 euros, dia nanoratra hoe source akaikin'ny ankety. Tena hoy aho hoe roviana le malagasy no tsy hanao fixation amina zavatra ridicule. Rehefa diso ianao diso une fois, dia diso ianao zay. Dia aleo mangina tsy manipule olona hafa indray hoe eo raha angamba sorato indray hoe 200 000 euros, dia amin'izay zao manko ry havana azavaiko amintsika menakavy, taktika anankiray ahafahana mampatory information anankiray. Alefa mideza information maromaro dia tsy fantatry ny olona intsony ny marina avy eo, dia ianao malagasy ihany ny teny avy eo, tsy fantatra intsony ny marina e, i Fleury miteny hoe 11 000 euros, 10 000 dollars, Iatsy miteny hoe 36 000 euros, Aty miteny hoe 200 000 dollars. 200 000 euros. Teknika na communication zany tompoko. Ary olona machiavélika manao an'izany. Zany hoe tsy te ho resy izy zany ao anatin'le ady, tsy te ho fantatry ny olona izy hoe diso ao anatin'le combat, diso ao anatin'le zavatra noteneniny. Dia alefa ohatrany hoe ty misy torpille zany, dia ty misy roquette, dia ty misy missile. Azonareo? Dia rehefa miara-mipoaka ireo dia tsisy fantatra hoe ty missile, ty raquette, ty roquette, ty torpille na ohatran'izany, na hoe tanky ohatran'izay io. Dia lasa manoratra source akaikin'ny ankety, tena mba atao avoera angara misy porofana aminareo hoe 200 000 na 36 millions, fa mampalahelo le malagasy. Tena inondéana désinformation. Zany hoe au lieu de reconnaître hoe on s'était trompé. Ary zany mba gaga. Inona mahatonga an'ity fanjakana ity? Fleury aty andafy aty toriana hoe diffamation hoe zao nefa zavatra tenenin'ny Fleury. Mitombina reconnaître avy amin'ny fanjakana na ny justice frantsay, raha zany Fleury tsy nandresy. Inona ny antony tsy torian'ny fanjakana na ny banque centrale na hoe namoaka 36 millions de dollars ianao? Zavatra ohatran'izany, information mandeha ohatran'izany dia avela fotsiny. Aiza ilay olona tsy teny, tsy hanao menace ao anatin'le fandarana, menace à gauche, menace à droite. Dia amin'izao fotoan'izao fampanao menace izy roa. Ny atsy amin'ny ilany menace hoe tairo raha fa ho avy zay amin'ny angady sy ny arina. Si vous voulez la guerre, on viendra. On sera là hozy izy le ankiray, le kialakely maro lavaka iny. Maroray, marovady. Fanao menace. Tena hoe tsy raharaham-pirenena intsony no kajiana hoe le vahoaka no itadiavana solution. Fa mifampikritika atsy. Dia tsy mba misy mihitsy hoe ny teniny atsy hoe zao mba tokony ataonareo. Manaovinareo projet intensif et mécanisé pour l'agriculture. Ohatra. Fleury Rakotomalala ny teny an'izany teto aloha. Amboarengandreo lalan'ireo. Fa zara raha misy défaut dia mifandrangotra, dia mifampilitika eo, dia na le président raha variana i-contre-attaquer an'le opposition fotsiny, tsisy asa vita atrony. Zay mahatonga an'le safidy hoe ho any amin'iny ity zavatra ity, satria ny antony micréer problème loatra nareo.
no le dualisme na io le ady nareo io tsy ady nasionaly io tsy ady ny firenena io fa adynareo dikan'izany mifandramota ao sokafy mamasina na Besarety ny ziminazy de tairony ringa iny kilitika kely maro lavaka iny aloha ataony anitra maty iny tsy mahavoany anitra iny rangotiny anitra iny re mandeha tonga de vita ohatra tonga de mipitika reo voadaka ny anitra mba nandokanao zay anitra fa ianao mahazo mamely afotsy vita ny anitra iny na ipitsana koa ary pitsana kely iny meny anitra dakiny le mandeha tonga de tapaka ny randrany iny iza koa nanao amin'ny fidelina tsisy mahavoa amin'ny fidelina na iandrina Ravatomanga resy ny fidelina ny Patrika Botabe hoe tao fidelina misidina ka nareo mifandramatra mifanao menasy ireo indrindrindrindra le avaria mitambatra tena miteny anareo aho fa rasanareo de ndao e rasanareo de ndao ataovy ohatrany tao voninahitra ho anareo mihitsy le manao menasy ny olona takan'le président nareo inona le vandravandranany samy nahita an'iny daolina e vandravandranany Ndavalimana kanefa tsy fantany fararaikitra reny komba tsy maharesy Ndavalimana an'le ary raha totondro ina koa ny karate nataon'iny teo même pas ceinture bleu tsy azony de zesta fotsiny ny ranjon'le ary mbola tsy iseho masandratra hatramin'izay niainany rehefa nahita ny président io nanao sorta ve nareo na tamin'ny fahatanindrany raha hoe inona no Bermuda tena j'ose pas imaginer be volotongotra be le ry ao anatiny eo tena koa zany na izara nahita anazy lehibe tsy mbola nahita an'io bandy io nanao sorta fa nieniko fotsiny hoe mikotrana tao amin'ny maka izy de vao premier combat de meny le bandy kely ankiray iny le mandeha ny taty amin'ny randrony de narary anazy de tsy miverina intsony zay ny zavatra karate nataony Andry Rajoelina fa tsy zany ny votoatin-kevitrika eto fa rehetra le hoe politika sadasada rehefa mba lasa mpanao gazety tapitra nareo de rehefa misy zavatra teneninareo de aseho pirofo fa ny ahy efa mipromettre aho hoe ho avoakako daoly amin'ny fotoana amoahako azy nareo tsy lié amina zavatra hoe misy procédure misy zavatra nanao engagement Fleury Kotomalala amina zavatra hoe amin'io resaka Gold Gate io de misy zavatra azoko avoaka misy zavatra tsy azoko avoaka fa ho avy ny fotoana amoahako ny pirofo rehetra de amin'izay fotoan'izay nareo ny tena tiako hoe amin'izay fotoan'izao nareo de efa mamoaka pirofo ho anareo mpanao politika lasa mpanao gazety reny averiko fanondroany na fanotelony satria ho provokeko amin'ny hiri nareo ditanareo ny fahasahinareo tiry ty tamin'izany andro any rehefa andeha hitolona de alefa foana le izy hiexitena n'le vahoaka fa zao nareo indray ny exiteko amin'ity hiri ty satria izy ty tena ny simbany zany Free FM zany mihitsy ty hiri ty raha zay ny tena marina satria le tamin'izany andro any izy mba nety any fa rehefa hoe iny le karate do zay mihitsy karate do karate kan fitendry le re de tamin'izany ny simbany Free FM mihitsy ty hiri ty satria inona ny tranga lasa le ramatoa avy eo miaraka amin'le tovolahy fa valim-bahoaka i Andry Rajoelina zany karate nasanareo kitianareo mpanao gazety ny miara-manonjy reo na ireo député reo ditanareo na izaho koa raha ho avy amin'izay na izaho koa raha ho avy amin'izay za azonareo kitiana satria za mety tsy ho azonareo i prianao Rafika i Andry Rajoelina anao zany tsy sa manao fasafasy amiko zany tsy sahany zany fantany tsara hoe aiza ho aiza no mety anjo azy raha izany ny tianao
tena sao dia andao alefaso. Marina ninoky lafo satria rehefa provoqué neutre le riz dia ataon'le riz daholo le zavatra provoquéko azy eto. Ndao araka. Nilazianao fatika miandra hoe nilazianao fatina izale nilazianao fatika hitako hoe nilazianao fatika tana hoe tandremany efa famomazanao nilalana mombako sarotre zay afara mikatsy fantatro efa monomono ankamantatre fandrao ianao tonga nenina iantso mamatasadalano rabe iaho iatale mipetrake tsy fikirano ramatahotre nilazianao fatika miandra hoe nilazianao fatina izale nilazianao fatika hitako hoe nilazianao fatika tana hoe tandremony efa famomazanao nilalana mombako sarotre zay afara mikatsy fantatre efa monomono ankamantatre fandrao ianao tonga nenina niantso mamatasadalano rabe iaho iatale mipetrake tsy fikirano ramatahotre andao rasa andao rasa andao rasa andao rasa 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 andao rasa andao rasa andao rasa andao rasa 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 andao rasa andao rasa andao rasa andao rasa 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 andao rasa andao rasa andao rasa andao rasa 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 andao rasa. Hitanareo mba ahafahanareo mahatsapa an'le hoe tactique na des informations de zao za tsy malala ny tena fisiny le hoe
basy telo contenera fa mba andevonana an'le hoe sy anitsahana an'le resaka volamena 3.70 kilao de amiko nicréena iny information iny ary raha ohatra raha hoe nisy ry zalàno nanafatra azy tany de hoe tairo rangaha ataovy hoe raha valomanana no nanafatra an'le izy tandray ama zay nataoko anao malagasy hoe ny antony nanaovana an'ity fandaharana ity dia tsy andraisantsika ambolony ny zavatra mitranga efa voafitaka matetika foany tsika malagasy mako voafitakantsika ndao lany ratsiraka any amin'ny palais de Yavolo zavatra impossible tiaka toerana ry zalahy de enao no taritiny azalambo possible satria ny recrutena daholo ny réserviste rehetra de mena fitaovam-piadiana de miaramila zay nanaiky encadré andrelahy no ny encadré andrelahy tao de vita ny azalambo de mipetraka ry zalahy tsy maintsy ahongana io andao eny an-taninarena mametsodrano anareo aho fa manjary voendrikendrika monsieur le maire raha ohatra miaraka aminareo eny ka manjary mety hampisy problème ingia le maire no mpitarika atolona amin'io de enao no nalefa taka amin'ny boîte sardine vonona teny an-taninarena de fantatrao ny toyany zany no misy atsika amin'izao fotoana zao voafitaka foana le vahoaka izany mihitsy no fototra ijoroany ity fandaharana ity mba tsy andraisanao ambolony amin'ny zavatra am'izao tadidio a fa ny marina marina ny miteny marina de miova mandeha amin'ny lala mahitsy makarary ny olona io tsy tatin'ny olona ny filazana marina momba ny olona tiany fa io zany tiany fotsiny io zay rangaha raha valomanana mandrapahafatinay de mifatesa aho zay rangaha andro rajela mandrapahafatinay de maminotena koa aho fa tsy mbo afaka isokatra mihitsy le maso zany hoe so de efa mba tsy milamina zany koa zay ataony lery zany ahoana ny fomba afahandra valomanana manafatra 3 contenerana arina fitaovam-piadiana zay fatany tsotro zao fa tsy izy no eo amin'ny fitondrana matoa tanteraka ny fanondranana fitaovam-piadiana tamin'ny andronga rajonary mampianina de satria efa tsy teo amin'ny fitondrana tsony izy amin'ny makandida azy fa efa lasany andro rajelona primature efa lasany andro rajelona ministre ny intérieur ministèren'ny intérieur efa infiltré tanteraka le pouvoir an'rivo rakotovao tsy fatany akory hoe efa misy tank efa misy voiture blindée ny mihidrany voyamaro le risirisy efa nandeha efa ela be efa nitenin'io président misy zavatra fahafany eo voyamaro peut-être qu'il n'avait pas les moyens non plus parce que le premier ministre c'est lui qui devait agir le premier ministre il est au courant fitaovam-piadiana amin'ny patron ko izy akipoko ny masoko tsisy olon-dra valomanana eo amin'ny fitondrana tsy manana premier ministre ao izy na douanière izy tsy manana
ahoana ny fomba sahino hoe mba mieritreritra ve ianao fa marina fa mamely andravalmanana foana eto fa il n'est pas kosa nul à ce point. Il n'est pas nul, il n'est pas si téméraire à ce point. Mivoaka ny tranony ary izy miaramila de vao eo tokony hamonjy ny vahoaka ny any Amerika Atsimo tsy say izy. Nefa izy zao no tena hoe taonan'ny fahasahiny ty taona ty. Rehefa nididiny miaramila ry tsy sa ka hoana ny asahindra valomanana amin'ity hanafatra 3 contenerana basy. Mba misaina ve ny olona mba mandinika an'izany hoe orbaina mba marina ve zany? Toy aho hoe voaterin-day aho zany hiaro andravalo raha alina. Satria le zavatra le vahoaka mandray ambolony fotsiny tratra ondravalo hoe nanafatra 3 conteneur. Re olona mba tena mba asivy fandiniana le zavatra. Iza ny olona afaka manafatra an'izany? Tsisy afa-tsy olona roa. Ny filoham-pirenena sy ny tanakavanana. Misy olona zay moa rehefa miteny an'izany hoe filoham-pirenena dia ozy izy hoe ataovatra an'le sinoa mitenany hoe président dia hitanao hoe miala tsiny tompoko fa tezitra eo nareo. Fa ohatran'izay mihitsy mendrika hitsoina amin'ny andro ratsiolona. Filoham-pirenena sinoa no miteny azy dia le tanakavanana. Oui. Gratuit loatra e. Gratuit loatra e. Dia endrikendrenanao amin'izany ve raha valomanana dia hisy olona inao anao amin'izany. Vao maika ny olona miteny hoe enao mihitsy ny tompona andraikitra amin'izany. Ary tamata any Antsirabe rehefa lazainao fa tsy voalohan'ny raha valomanana. Ny jirama 3 contenerana basy zany ne fitaovam-piadiana zany ne vola be zany e. Aza mba fitahana amin'le zavatra, amin'ny fandehan'ny zavatra tsy mety ny vahoaka. Hidra amin'ny raharaha tsy mandrafitsika vitsivitsy fotsiny. Zaho nanao fanazavana tamin'izany andro hoe ary nataoko démonstration teto ilay izy ary averiko amin'ny angla hafa indray. Sarobidy amin'ny miaramila ny hierarchie izany. Lasa aloha kekeriny ambokelitiny. Nitira rozy ratsielona fantareo mba mahay reto nareo. Atao amin'ny YouTube zany. Re olona e. Atao amin'ny YouTube zao efa mahatratra 102 personnes. Pourtant on était 2, 3 avant. Là il y a 102 personnes. Je vous remercie. Tena misaotra anareo mihitsy. Dia zao efa nazavaiko teto hoe tao amin'ny ministèren'ny intérieur tamaky ny birao. Tao anatina fifamaliana entre olona roa no mipoaka ny basy no namonoana ny colonel chef de l'État Richard Ratsimandrava. Zao le izy. Andao ary ekena hoe nisy le famonoana teny Ambohijatovo dia ny FRS no mamono azy. Tsy mbola nametraka n'ity fanontaniana ity nareo na indray mandeha azy. Raha ohatra ve voatifitra ny filoham-pirenena pendant que la voiture marche
et circule. Inona ny réflexan'ny garde du corps voalohany indrindra? Tonga dia mialo anaty tomobile daholo dia miaro amin'ilay filoham-pirenena. Tsy izay. Or ilay tomobile nandeha nandroso ihany. Dikan'izany, plus la voiture du président s'éloigne, plus les gardes du corps suivent de près et protègent la voiture. Peut-être en même temps tirés vers l'assaillant, les assaillants. Kanefany mba analyse daholo anie ilay angle de tir tamin'iny. Raha ohatra hoe circule ilay tomobile, misy an'izay manko ny lazaindrana mbola nandeha ilay tomobile. Dia nefany misy an'ilay polisy anankiray avato amin'ny tena hoe rindrina tsy possible mihitsy ho voatifitry ny garde du corps. Azonareo? Fa nisy ary tsy maintsy nisy tireur isolé hafa. Satria l'instant voatifitra zany le président, admettons hoa teny Ambohijatovo, dia voatifitra koa ireto mpitifitra na ireto mpamono na ireto FRS tamin'izany andro izany. Lôzika ve zany? Lôzika ve zany hoe tena tao anatin'ny réplique zany na réaction rapide indrindra teto ambonin'ny tany, na du moins tamin'ny malagasy fotsiny, tsy nisy réaction rapide ny ohatran'iny tamin'iny famonoana Andratsimandava iny. Hoe potaka izay sur le couteau dia maty koa reto mpitifitra. Incroyable, incredible. Tsy crédible zany. Fa mamerina foana an'ilay hoe d'ailleurs ny teny amin'ny faritra teny amin'ny patte d'éléphant iny na eny hoe inona zany popaly zany. Dia imagineo, eo aho mahatonga miteny anareo hoe saripady amin'ny miaramila zany hieransy zany. Eto aho mamerina anareo. Raha ny tena marina, mbola velona raha tsiraka Didier io, dia nisy fifanarahana nataony ny colonel Richard Andratsimandava sy ny général Gilles Andemare. Tsy voarespecte izy io satria tonga dia notendreny général Ramanatsoa Gabriel rehefa avy tsy nanaiky Ratsiraka Didier dia nitendrena Ratsimandava Richard. L'autre personne, le général Gilles Andemare, il se sentait trahi par le colonel Richard Ratsimandava. Maintenant que le colonel est devenu chef de l'État, hiérarchiquement izany lasa ambony noho le général. Tezitra ary nandrangaranga le général hoe tsy izao ny fanarahantsika ny lalàna. Mandeha manko ny resaka hoe ny général Gilles Andemare dia tsy nieritreritra mihitsy haka toerana. C'est faux. Misy drafitra maty-paika koa tao. La preuve, manipulation ana côtier, mialatsiny amin'ilay fitenenana fa misy namana, misy akama tsy mahatanteraka izany, fa izay le terme tamin'izany andro izany. Manipulation an'ireto officier supérieur tany amin'ny faritra niaraka tamina officier généraux, niaraka tamina généraux merina nampatonga an'ilay menace mafimafy. Ary rehefa nanangana, sautiko le tantara, nanangana ny gouvernement ny Andriamatoa Ratsiraka taty aoriana, dia inona ny zava-dranitranga?
tafiditra tao daholy ny récupéren-dratsiraka Didier daholy ireo côtier ireto officier supérieur côtier izay nieritreritra coup d'état tamin'ny androny hoe anongana ny Ramanantsoa ny récupéren Didier Ratsiraka daholy teo Andriamatoa Jules Andriamahazo mbola natsapandray koa hoe trahison satria il était en difficulté à partir du moment hoe reto officier supérieur izay nangoniny hanao coup d'état sy nanao pression tamin'ny général Ramanantsoa dia lasa namadika miaraka tamin'ny Ratsiraka. Zany hoe deux fois trahi zany raha ny eritreritiny ny général Jules Andriamahazo fa tamin'ny Richard Ratsimandrava aza adinonareo fa ty zavatra ty tsara tadidinareo ty tsy indray mandeha tamin'ny tantaran'i Madagasikara no nisy olona voatery nanao sinisy satria vavabasiny teo amin'ny lohany. Voalohany amin'izany adinoko le nga recteur premier ministre tamin'ny andron'ny tetezamity iny Izalaza moa naran'izy iny le recteur any Tamatavy aza adino fa alohan'ny nangalany Ravalomanana ny primature dia nisy kapiteny nitifirina tamin'ny lohany tao a Mazoarivo nisy zany tokoa aza adino ny tantara nisy zany tena nisy zany tsy nanaiky le kapiteny io ary tsy nanday baiko hoe non mivoaka nareo fa mbola premier ministre ny olona ato tonga dia nitifirin-dalahy tamin'ny lohany mangalaza nahazo menasy mihitsy hoe tifirinay io fa mialao dia miala mangalaza izany anisan'ny hoe nieliminer daholo le côtier le officier supérieur izay ny sasany moa milasa eny fa ny tena marina dia zao tafan'lery Ratsimandrava kiropaka ny hazakazaka ngiadirikaby afaka miteny ianao mon général hoe lainga zany teniko zany fa adininao fa teo akaikinao tamin'izay ohatra izay nisy olona telo mbola velona ny ray amin'io fa tsy azoko atao no miteny ny identitény tsy azoko atao. Imagineo hoe misy basy eny an-tanan'ilay olona voatifitra le filoham-pirenena général mitifitra azy le dirikaby marina dirikabina président mbola vao kapiteny atrika ozy izy le général tonga dia efa miatrika le kapiteny tsy afaka mamoaka an'iny izy mandrakizay tsy afaka dikan'izany mbola averiko eto fa ny général Jules Andriamahazo no namono ny colonel Ratsimandrava tao anatina altercation tao anatina fifamaliana enjana ary tsy nanaiky ny colonel tifiriko elahy tsy nanaiky ny colonel mipoka amin'ny basy hoe naninona tsy natao hatramin'ny farany ny autopsie ny colonel pourtant c'était un chef d'état naninona ny tsy maintsy namboarina ny compte rendu amin'ny autopsie pourtant c'était un chef d'état naninona ny hoe Terry Ambohidratovo sitôt avy nitifitra sitôt maty koa tout de suite après tsy possible zany e pompière Tsamay ao Antananarivo na tamin'izany andro zany ary nisy may Terry akady fotsy atsasakady ny pompier vao tonga donc zany fametrahana ny tantara zany hoe mba tsara fantatry ny tanora hoe ty tantaran'i Madagasikara ty ne misy manipulen'ny olona fotsiny
manipulen'ny olona fotsiny le izy de zay. Hiditra amin'ny ino tika 120 oui 121 ny YouTube mariny zany toko. Hiditra amin'ny inona ndray koa tsika will make the world smaller for the criminals. Hiditra amin'ny vaovao avy any Afrique du Sud tsika zany. Mba niandra zany hoe mba mamoaka vaovao zalahy hoe akaiky ny enquête ony zany de ohatrany toa tsy nisy a. Fa ny ahy ihany ny extrapolen'zalahy rapitra. De mody hoe zao hoe karana manao menaka e, karana manao vary e, za aloha tsy niteny an'izany. De tsy lavitra zany ara le izy. Zao a. Samby nahentsika fa hoe nitory ny fanjakana zany a. Tsy haiko hoe aiza ny juridiction nitoriana an'le société any Dubai le miteny hoe le Parpia Gold zany a sy le Jewel sy ny karazany hoe an'io société io ny volamena voatazona any Afrika Atsimo. Tsara hazavaina ihany ny dikan'izany. Te hiteny amintsika zany le fitondram-panjakana hoe hitanareo tsy tompony andraikitra amin'io mihitsy zay de hitanareo fa toriana ambakin'le société Parpia. De ohatran'le teneniko foana hoe de qui se moque tant. Samy malala daholo tsika. Fa ireto indo-pakistanais teneniko zay tompon'le société Parpia any Dubai dia karana manana orinasa ao Tsaralalàna sy ny Mahavoky. Surtout le ao Tsaralalàna. Tsy azoko inona te hiteny zany le fanjakana hoe tsy tompony andraikitra amin'io zay e, tsy zay nanao an'io volamena io hoe na de hoe passoir ara le hivato. Tsy voin'ilay mandeha io tompoko. Efa averiko any tsy voin'ilay mandeha io. Fefa nanao an'io efatry ny ela io karana ao Tsaralalàna io. Efa ela izy no nanao an'io. Du moins nanomboka tany amin'ny transition. Fantatra zany hoe iza no miara-miasa aminy tao anatin'izany transition zany. Zava-piaina izany. Tonga de fitondram-panjakana. De mitorony ity fanjakana. Nefa ny ankabeazan'ireo karana ireo misy gasy ihany koa raha manafatra entana de mandalo Dubai ny paiement na ny Chine raha ny importation natao. Indrindrindrindra moa fa hoe mandalo Dubai mihitsy ny entana de manao transitaire koa ny Parpia, groupe Parpia. Ireo karana tsy secret intsony zany hoe raha miteny Fleury mbola tsy tonoko ny anarana efa tsy secret intsony zany fa tonga de fantatry ny olona daholo indrindrindrindra ny fitondram-panjakana hoe ianona zany. Inona raha hoe andeha hitory any tany lavitra any, inona ny antony tsy isamborana an'le bandy na le tompon'le orinasa ao Madagasikara de ataony enquête. De na tena hoe stomy io fitorian'lahy io hoe an'lahy ny volamena amin'ny Parpia Gold zany ny volamena, sachant que les gars ils sont même à Tsaralalàna. Ils habitent à Antananarivo. Ils sont reçus au palais Diavolo comme si c'était leur cuisine. Ils y vont. Atao le cinéma hoe zay kosa tsy maintsy mitory an'ity de hoe anay le izy de amin'izay le malagasy tsy midote hoe tsika ne film tamin'io e. Cinéma zany re olona.
ils sont mouillés. Du moins les Indiens en question, jusqu'au cou. Dia kirihina daholo ty hoe ity ny telefonina ny alina edy, ty karana ty zao. Seconde main daholo reny. Petite frappe hozy zazay. Zao ny vaovao. Eno tsara. Ho atambatritsika rapitso manko izy ity. Satria rapitso koa mbola misy jugement hivoaka raha ny tena marina. Ka izao ny zavatra lazaiko antsika. Mandra-pahazoko ny détail précis dia miteny anareo aho hoe afaka mifaly aloha tsika malagasy fa tsy ho azon'ireto Dubai ao ty na par-piagolo izany ny volamenatsika. Izay aloha no important indrindra. Rehefa nanoratra tamiko ny mpiara-miasa ao anatin'io zavatra io. Mpiara-miasa hoy aho satria efa nilaza hoe je suis au cœur de cette enquête. Dia hoy izy hoe I am happy. Faly aho hozy izy. Ohatran'ilay tenenin'ny dadanareo hoe faly aho, faly aho. Dia rehefa faly koa ianao zany an, dia faly aho koa. Dia mipibliako antsika rehetra rehetra. Mazava ho azy fa reraka ny olona ao anatin'izany atao hoe amin'io asa. Satria any Afrique du Sud tsy mihoatra ny aty Madagasikara ny volume-na asa. Fa olona iray any manao asana olona 5. Tokony ho fantatritsika izany. Ka dia rapitso tsika mitambatra ny vaovao tsara rapitso. Efa niteny anareo fa tsy maintsy mandresy tsika. Ary efa niteny anareo hoe mandresy tsika. Le tsy maintsy mandresy sy hoe fa efa niteny hoe mandresy tsika fa aza miasa saina. A priori zany tokony hoe raha ny tena izy ka rehefa azoko ny détail débouté complètement par-pia hoe izay nidéclaré hoe anazy ny volamena. Baibay lesy. Baibay raha M. Zay ny androany. Ay, misy réseau anankiray koa. Ity boay ity fantatro tsara ohatran'ny paosika. Fa za efa voan'ity boay ity au moins in-telo tamin'ny fiainako. Eritreretinareo fa nividy tomobile tamiko izy 309 mandrakity ny androany tsy mipehiny ny tomobile. Nisy telefonina hoe Nokia zay le velariny ohatran'izao tamin'izany andro ohatran'ny boky. 12 millions vidiny tamin'izany. Tena moa le mpandeha Singapour foana dia nitondrana izy. Jusqu'à hatramin'izao tsy mipehiny ny telefoniko. Rehefa nahita anazy aho ho Antida tamin'ny Midi Madagasikara tamin'ny resaka bois de rose dia hoy za hoe tsy mampagaga anahy na raha lery manao an'izany. Mba havoakely Midi Madagasikara mba alefaso aty amiko ny archive momban'ny Amady Amady, député amin'ny Fenerive-Est, fa misy ho Antida tamin'ilay navoakanareo recherché momba ny bois de rose izy tamin'ny taona 2012 teo. Satria misy zavatra miainga any ary tafiditra lalina ao anatin'ny zavatra io député io. Rehefa voaseriny tsara ny resaka dia ho avoakako eto jusqu'au moindre détail momba an'izany atao hoe député Amady Amady, député amin'ny Fenerive-Est na i Amady Ely. Haiko tsara ohatran'ny paosiko. Avoakantsika eto izany.
Jerindray aho hoe inona? Oe, lazako iny a, réseau volamena. Anao velomanareo aho a. Somary reradraraka ary reto satria tena be asa tato ato a. Fa azo omena tsiny ary asa ohatra hoe somary menamena izany ahako. Reraka ny masoko, fa be asa be aho tato ato a. Fa tena mbola fitiavako anareo aho matoa mipetraka teto. Ary tsy afeniko fa ça commence à bouffer vraiment mon temps. Mais c'est pas grave. Misaotra antsika rehetra, mandram-peona daholo. Veloma daholo a. Mandram-peona ary a. Tain'Andriamanitra daholo tompoko.